Romanina toko voalohany. Le andininy fa efatra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Indray mandeha indray hoe ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Amen. Eo amin'io andininy faefatra io miresaka ny fanahy masina ny apôstôly Paoly, fa tsy antsoiny hoe fanahy masina fa fanahy ny fahamasinana. Ny asan'ny fanahy hafa rehefa jerena ohatra ireny hoe Isaia 1:10 ireny dia fanahy ny fahiratan-tsaina, fanahy manome fahiratan-tsaina, fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy manazava ny sainao eo anatrehana situation anankiray. Izay le fanahy ny fahiratan-tsaina, fanahy ny fahazavan-tsaina. Eto izy dia lazaina hoe fanahy ny fahamasinana, manome antsika fahamasinana ry havana. Rehefa mandinika ny fiainam-piangonana amin'ny ankapobeny tsy hoe isika Isotry Fitiavana ihany, fa ny fomba hankalazantsika ny krismasy, avy eo ny fomba iainantsika ny finoantsika, tena azo lazaina tsotro zao. Manana endrika ivelany le finoantsika, le fo nefa mangatsika, le fo glasial hozy izy, le mpitoriteny anankiray izay. Ny antony satria tsy mahafantatra an'io fanahy ny fahamasinana io isika. Ary izay no afatra androany ry havana malalo ny tompo. Tapao ny hevitra, angataka manomboka an'io ny fanahy ny fahamasinana hiasa ao amin'ny fiainanao. Hitanao fa iova ny finoanao, iova ny fiainanao. Zay le titoriteny hoe ry havanao, Angataho fanahy ny fahamasinana raha te progresser spirituellement ianao. Fa ny olona progresser spirituellement ihany, reo ihany, reo no handova lanitra ry havana. Zao manko, rehefa tsy mitombo, rehefa tsy miprogresser ianao spirituellement, io ohatra ny bisikileta, raha vao tsy mandrosa ianao dia menjery. Rehefa tsy mandrosa ianao spirituellement, miemotra ianao. Angataho, faran'izay tsotra zany. Angataho fanahy ny fahamasinana. Amin'ny teny frantsay esprit de sainteté. Vavaka ry havana no angatahana an'izany. Vavaka. Tsy ilaina akory ianao rehefa mirava ety, andeha hividy boky, andeha hividy dictionnaire, mitombo amin'ny fiainam-bavaka ry havana. Dia hiteny aminao zany hoe tena nataon'Andriamanitra ho prailova amin'ny Jesosy izay nirahany ianao. Hitondra fifaliana aminao zany amin'izao andro krismasy zao. Angataho ny fanahy ny fahamasinana. Io fanahy ny fahamasinana io tena hoe niasa tao amin'ny apôstôly Paoly. Ary dia ny fomba fiasany tao amin'ny apôstôly Paoly dia hoe nampatsiahy azy mandrakariva fa hoe mpanompon'i Jesosy Kristy izy. Ndao raha antsika mamaky ny Romanina rairay amin'ny anaran'i Jesosy, Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy, voaantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra. Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy. Ry havanao, mitony tena ny apôstôly Paoly amin'irety fiangonana any Roma izay tsy ny foroniny. Dia hoe rehefa milaza ny anarany izy hoe Paoly, tonga dia avy hatrany dia mpanompon'i Jesosy Kristy. Mpanompon'i Jesosy Kristy. Io ilay haintsika tsara hoe dolosin'i Jesosy Kristy, andevon'i Jesosy Kristy. Tsy zakantsika malagasy ry havana mampiasa voambolana. Hitako mihitsy fa raha mbola manonona zany hoe voambolana andevo zany ianao, dia mbola misoke olona maro. I Paoly, ary izay mahatonga ny bidika teny protestanta tsy teny hoe dolosy andevo. Fa ohatra antsika eto Madagasikara ry havana, tamin'ny andro nanoratan'ny apôstôly Paoly an'ity epistily ity, zany Roma zany, na le hoe fanjakana romanina zany,
tena hoe zavatra tena mahazatra ny fisiany zany esclave zany, fisiany zany andevo zany. Mpandinika dia milaza hoe nisy hatramin'ny 60 millions d'esclaves tao amin'ny fanjakana romanina tamin'io andron'ny Paoly io. Donc tena hoe réalité tena hoe hita isan'andro isan'andro. Ary Paoly dia miteny amin'izy romanina reto hoe za andevon Jesosy, za andevon Jesosy. Zany ny olona hoe tarihan'ny fanahin'ny fahamasinana ry havana. Mino fa maro amintsika nefa reny zany na reny zany doulos zany. Maro amintsika misy promotiona katekomena zay hoe doulos. Fa mijanona ato zany rehefa tsy atsoina ny fanahin'ny fahamasinana hanampy anao ry havana. Jereo tsara le texte ry havana Paoly mpanompony Jesosy Kristy. Zay izy vao milaza hoe voantso ho apôstôly. Problema antsika fiangonana ry havana. Toa hoe slofo paster, slofo dekona, etsetera. Zay tsy mampandeha ny fiangonana amin'ny ankapobeny. Tokony teny hoe slofo andevon Jesosy voantso dekona, slofo andevon Jesosy voantso mpiandry, slofo andevon Jesosy voantso paster. Zany ny olona isan'ny fanamasina. Ary zany mahoatra n'iny fiangonana ry havana. Ary efa ohatran'izao fiangonana dia ohatran'izao koa io firenena io. Satria tsy zakantsika intellectuellement déjà andevo, ary faharoa tsy ho zakantsika mihitsy satria tsy asan'ny fanahin'ny fahamasinana isika. Ary zay zany le fahamarinana voalohany. Raha te hiprogresser spirituellement ianao, zay ny afatra krismasy androany hoe atsoy isan'andro io fanahin'ny fahamasinana io. Ry zany andevo zany tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly dia arak'izay ahafantarantsika azy tsy manana fahafahana. Ary le tompony aza misy mpanan-karena hono tao a Roma tao. Misy mpanan-karena tao a Roma tao. Zay nanana hoe andevo anjatony dia anana ry zareo droit de vie et de mort zany. Ry havanao. Une fois ianao ry havanao mba hoe manomboka esan'ny fanahy ny fahamasinana, raisinao sérieux amin'izay ny fanomponao ato amin'ity fiangonana ity. Mbola be loatra ny mpanompon'Andriamanitra ato amin'ity fitandremana ity. Dekona mpiandry manompo oatra mpikarama ry havanao. Rehefa tsy manompo oatra ny andevo ianao dia manompo oatra mpikarama. Zay le izy. Firifiry ny dekona mingitrika rehefa fivoriam-pevitra raha. Firifiry ny mandeha vory dia miala aloha fivoriana satria maika hamonjy ianona programa any hatrany 24 aly. Tsy fomba ny olona tarihan'ny fanahin'ny fahamasinana zany ry havana malalo. Ary au-delà an'izay, zay ihany ny antsika hisotro fitiavana. Sao dia tsy idiranao any an-danitra. Zany hoe fanaovana ny asa fanompona ny antson'ny tompo anao zany ho toy ny mpikarama. Ary Paoly milaza hoe andevo, milaza n'le toe-tsaina. Fa zany Roma zany ange tamin'ny andron'ny Paoly, c'était la capitale du monde. Tanàna ny mpanan-karena zany Roma zany. Ary tena hoe variana amin'ny fiariana arena le olona ao. Dia io Roma io koa lazaina hoe tanànan'ny Andriamanitra, feno Andriamanitra gentlisio. Fa zao ry havana, Paoly amin'ny mahandevo azy tsy nitady tany malemy anorenam-pangady, tsy nampiaotra azy ny alehiben'ny tanànan'ny Roma, tsy nampiaotra azy nanirahan'Andriamanitra tany amin'izany hoe tanàn-dehibe zany. Ary ajerentsika eto amin'ny Romanina toko voalohany 17. Miteny izy hoe Romain 1:13. Ary tsy tiako tsy ho fantatra reo rahalahy fa matetika aho nefa nikasaka aty aminareo saingy azo tsampina mandraka ankehitriny ananako izay vokatra aty aminareo. Fantatro fa ho mafy le asa nefa tsy androko izay akanisana aty aminareo tsy androko izay akanisana aty aminareo mba hananako vokatra tahaka izay nananako vokatra
tany amin'ny jentilisa hafa ry havana. Mahatsiaro zavatra efa nilazaina teto tamin'ny fotoanandro. Nanao hoe Skala tao Maurice tao, David Jones sy Thomas Bevan, dia ozy izy le Mauriciana. Ho izy nareo reto ho an'i Madagasikara. Fa ninanareo hitory amin'ny filazantsara. Orizy rola, sauvage, loza benga ireo malagasy reo. Maninona tsy ato Maurice, maninona tsy ato La Réunion. Fa nisy Thomas Bevan sy David Jones andevon Jesosy, zay ny elan'ny tandriavana, raha zany tsy setintsika menakavy amin'izao atoandro zao. Meteza ho andevon Jesosy amin'izay andraikitra nentsony ianao, fa rehefa tsy hanompo toy ny andevon Jesosy ny riavana ianao, désolé amin'ny teny aminao, miala amin'izany andraikitra zany, avelo ny toerana ho an'izay ate hanompo tahaka ny andevo. Izany ny olona mangataka isan'andro hoe meo a Jesosy fanahin'ny fahamasinana. Zay ny zavatra voalohany. Ny olona tarihan'ny fanahin'ny fahamasinana dia manompo tahaka ny andevo, fa tsy hoe tompo tahaka ny ety an-tany le tompony, fa le Jesosy te hitondra azy any an-danitra. Zay ihany ry havana. Faharoa, andininy fahatelo sy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy, ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranaka Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy tompontsika. Ny olona tarihan'ny fanahin'ny fahamasinana ry havana, tsy reo am-bavany le hoe andao anao crèche, andao anao tranon'omby, azo atao ihany zany. Fa raha anao zany ianao, tsarovy le tenin'ny Lotera hoe, misy tableau zay ny lazain'ny Lotera napetreritra azy mihitsy hoe Jesosy zazakely mitafy lamba apaty. Io Jesosy ankalaza antsika io ry havanao, tonga avy any an-danitra izy mba hiakatra amin'ny azo fijaliana, ary natsangana tamin'ny maty. Oka ny fanahin'ny fahamasinana ry havanao, hiasa ao amintsika apatsy antsika mandrakariva, zany fahamarinana volamena izany. Sika kristianina irery no manana mpamonjy maty ary nitsangana tamin'ny maty, nakarin'Andriamanitra rainy any an-danitra, ary mipetraka eo kavanany ankehitriny, ary miandry ny fiverenany akatsika isika ry havana. Apatsaivo kely ny situation tao a Roma ry havana. Roma renivohitra, tanan-dehibe, dia hoe ozy izy ny mpandinika hoe tao Roma tao toy ny hoe fanisa miravikazo, nisan'ny fivavahana, nisan'ny religion zany io Roma io, fanisa amin'ny ravikazo ny fivavahana, ny religion. Nefa koa maro ny olona tsy niraiky tamin'ny religion. Ny zavatra hita ihany koa izy ny mpandinika, dia hita tao Roma tao. Hita tao Roma tao reny filôzofy grika reny. Hita tao Roma tao koa reny mpampianatra lahateny avy any Azia reny, le intellecta be zany. Fa hita tao koa le mpanao magia avy any Egypta. Hita tao koa ny mpisoron'le andriamanitra Egyptiana antsoina hoe Isis, etsetra. Zany no tontolo ara-panahy ry havana. Zany no tontolo ara-panahy fantanin'ny apôstôly Paoly tao a Roma. Ary tsy nampihemitra azy zany, ahoana ny hitoriako an'i Jesosy ato hoe. Fanahin'ny fahamasinana ry havana no nanome azy ny loha hevitra tokana hoe Jesosy dia zanak'Andriamanitra, ary dia hoe natsanga ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny maty, ary nakariny
eo ankavanan'Andriamanitra ry havanao. Miala tsiny fa maro ny tsy tian'ity teny ity. Zy le fanahy ny fahamasinana io nanangana an' Jesosy tamin'ny maty ary io ny mampiseho ny supériorité-ny fivavahana kristiana amin'izay mety fivavahana hita ety ambony tany sy filozofia ry havana. Zay le izy. Vavaka ho anao mba hoe esan'ny fanahy ny fahamasinana ianao ka tsy salasala ntsony amin'ny fivavahan'ny razana malagasy ny karazana filozofia hiteto fomban-drazana fomba netim-paharazana adala hoy ny apôstôly Petera zay. Vavaka mba tsy hoe adalain'izany ianao hiteraka fianahana aminao zany ary ahoana kosa ary pastera ny ohatran'izao ary ny malagasy ohatran'izao dia adala daholo reny zany. Fanahy ny fahamasinana andresy lahatra anao fa Jesosy ry havanao dia zanak'Andriamanitra natsangana tamin'ny maty ary miandry antsika any an-danitra izy ankehitriny. Misy zavatra namperitreritra tantarain'ny mpandinika rehefa miresaka ny tontolo romanina tamin'izany andro izany. Io zany le tontolo ara-panahy isan-karazany, le misy fivavahana isan-karazany. Fa anisany tena hoe nanamarika an'le tontolo tao a Roma dia hoe nandritry ny 20 taona 520 année namoronana ny tanànan'ny Roma dia nandritra ny 20 taona tsy mba nahitana fisaraha-panambadiana ony tao a Roma tao. Mahavariny zany ry havana. Milaza le atsanan'ny romanina tany am-boalohany ara-moraly ry havana. Fa taloha kely ny torian'ny apôstôly Paoly teny nanoratany epistolon'ny romanina dia tena hoe krosifahana tanteraka ny fanambadiana ry havana. Ary tsy mbola nisy fisaoram-bady ohatran'izany tao a Roma hoy ny mpandinika. Zany hitany a Roma zany ry havana. Hita zany amin'izao fotoana zao, tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany. Pitehiny devoly ny fanambadiana. Tena pitehiny kororohany io institution du mariage io zay fototry ny fiarahamonina rehetra ary zay koa hoe sehatra anomanana ny mandrakizay araka ny toriteny rentsika ombenombeny. Fa zao eo anatrehan'izany mangatahino ny fanahy ny fahamasinana le fanahy ny fahamasinana zay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty mbola disponible ho anao izy ry hafanao. Disponible ho anao izy. Anangana maty tokantranonao rava io, anangana maty tokantranonao toy ny maty io, anasitrana ny tokantranonao io tokantranonao hoe ferena sy maratra io hoe mangatah ry havanao, mangatah fanahy ny fahamasinana. Zay ny fahamarinana faharoa. Fanahy ny fahamasinana dia mampatsiahy mandrakariva fa hoe Jesosy dia natsangana tamin'ny maty ary miandry any an-danitra izy. Fahamarinana voalohany dia hoe fanahy ny fahamasinana dia mampatsiahy mandrakariva fa tokony ho dolos na andevo aloha izaho. Farany andiny ny 9 sy 7 ary ianareo koa izay isan'ireny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra any Roma, malala an'Andriamanitra sady voantso ho masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny apôstôly Paoly aty am-panomboana ty romanina toko voalohany ty epistily ty. Ho aminareo izy, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ry havanao, ny olona
iasan'ny Fanahin'Ny Fahamasinana. Dia mahafantatra hoe men'Andriamanitra antsika ny zava-dehibe roa tena ilaintsika dia ny fahasoavan'Andriamanitra raintsika sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Zavatra ilaiko sy ilainao dia fahasoavana sy fiadanana. Efa nolazaina fa renivohitra ny fanjakana Romanina tia Roma tia ry havana. Dia satria moa tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly ny Romanina dia nambabo izao tontolo izao. Dia tafangona tany a Roma ny harena. Nanan-karena be izany Roma zany. Fa ny problema dia izao, olona vitsy ihany no tena manan-karena. Ary ohatran'izay foana moa rehefa misy mpanan-karena momiopapana na aiza akavitsiana izay. Fa ny sarambabem-bahoaka kosa dia nahantra avokoa. Ary mampiavaka an'ilay Roma tamin'izany dia ny hoe fampisehosehon'reto mpanan-karena reto an'izany harena an'izany. Nisy mpandinika izay ny teny hoe nisy empereur izay ozy izy rehefa manao fanasana izy mampisakafo ny namany dia hoe mandroso azan-drano hatrany amin'ny 2,000 hatrany amin'ny 2000 isa. Azontsika atsaina hoe izy tilapia 2000 isa ao ananinao zay le izy. Dia hoe misy vorona hatramin'ny 7000 isa zany. Tena hoe mampitampotampombava fanehoana ny harena. Zay reto Romanina reto manan-karena. Fa nampalaza ny Romanina koa ary nanimba azy taterina dia hoe ny adiny Biblia sy ny olona. Hitanareo ilay ao amin'ny Coliseum any le adiny Biblia sy ny olona zany. Io dia tena hoe lalao ratsy ny Romanina zany. Ampiadian'ny empereur isan'andro ny biby amin'ny samy biby. Fa ampiadiany amin'ny olona koa le biby. Ampiadiany amin'ny gladiateur. Fa ampiadiany koa amin'ny lahy antitra, ampiadiany amin'ny vehivavy, ampiadiany amin'ny ankizy. Zany ny tao Roma tao. Ary tena hoe lasa loza be ny toetran'ireto Romanina noratan'ny apôstôly Paoly reto satria hoe isan'andro dia misy raha mandrika eo ary ny zatra mahita an'ilay raha mandrika izy dia tena hoe lasa masika ilay Romanina, lasa tsy manana famindrampo. Lalao vola lasa masika tsy mba manana famindrampo ary liandra. Zany olona zany ry havana. Zany olona zany. Rehefa nitao amin'ny apôstôly Paoly nitoriany an' Jesosy Kristy nitsangana tamaty ka niova fo. Ary nininona paseny dia hitenenana eto hoe fahasoavana ho aminareo any fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Anona ny zavatra anankiroa ilain'ny mpino ao amin'ny fiainany havana. Ary nininona pasehanao ary tsy ohatran'reto Romanina reto mipasehanao ry havana fa nininona pasehanao rehefa mifony ianao avozina avelan'ny heloka ianao dia anonany hoe fahasoavan'Andriamanitra ny fiadanan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo ho aminao. Mahafinaritra le fanamariana mpandinika anankiray ry havana. Ozy izy ny apôstôly Paoly ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Testamenta taloha rehefa miaraba dia haitsika tsara hoe shalom. Fa zany ny testamenta taloha izy le mpandinika. Fa manomboka ato amin'ny testamenta vaovao indrindra ato amin'ny apôstôly Paoly izay tena hoe zanaky ny testamenta taloha tsy ny shalom voalohany fa hoe ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana ry havana.
ny olona izay tarihany fanahin'ny fahamasinana dia mandray ho zava-dehibe, izany hoe fahasoavan'Andriamanitra izany, ho fototry ny soa rehetra izay azon'Andriamanitra atolotra ny olona riavana. Satria Andriamanitra manana fahasoavana aminao, mampiseho fahasoavana aminao. Satria Andriamanitra mampiseho grasy aminao. Satria Andriamanitra bienveillant aminao. Satria Andriamanitra miandany aminao, izay ianao vao capable miaina anaty fiadanana riavana. Manana an'ilay hoe paix avec Dieu ianao. Manana problème na tokantrano ianao, manana problème na fifandraisana, manana problème na ampiasana ho an'ny psy ianao. Inona fantatry ny psy hoe ianao nge ka mila mihavana amin'Andriamanitra. Toi tu dois te réconcilier avec ton Dieu. Fa ninona ka tranquillisant menanao? Tsy hamitrana fihavanana amin'Andriamanitra zany. Fa no le fahasoavan'Andriamanitra dia manana fiadanana amin'Andriamanitra ianao. Manana fiadanana ianao ao amin'ny conscience-nao riavana. Manana fiadanana ianao ao amin'ny fonao. Ary indrindra manana fiadanana ianao milamina fifandraisanao amin'ny manodidina anao rehetra. Satria fanahy ny fahamasinana, nisarika ianao hangataka hoe Tompo, tokana ny antom-bavaka izao hoe ho amika mandrakarivany fahasoavanao sy ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fiadanan'Andriamanitra rantsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ry havana, tena tsotra faran'izay tsotra ny afatra androany hoe Angataho manompoka an'io. Fanahy ny fahamasinana hitarika anao, hiaso aminao, dia ho azonao antoka ny lovanao any an-danitra. Amen.